Mbola makasika izay afro basket izay ihany dia lanonana miavaka no nentin'ny fédération sy ny fitondram-panjakana malagasy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity afro basket women ity. Ny premier ministre lehibe ny gouvernement moa no tonga tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Firenena folo no mandray anjara amin'ny fedinina ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny afro basket women latsaky ny 12 taona izay tanterahana eto amintsika nanomboka omaly asabotsy. Ny premier ministre lehiben'ny gouvernement mihitsy no tonga nanokatra ity lalao ity tamin'ny fomba ofisialy. Tao anatin'ny fahaiza-manao n'ireo tanora malagasy tanteraka ny fampisehoana nasehon'izy ireo na nentina nandravaka ity lanonam-panokafana ity.